ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramiarabantsika rehefa malala tratra ity alakamisy faraika amby telopolo ny volana martsa ity. Ny voalahatro mofinaina dia ny Jeremia toko fahaefatra amby efapolo. Jeremia toko fahaefatra amby efapolo andiny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelopolo. Jeremia toko fahaefatra amby efapolo andiny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelopolo. Aminaran'i Jesosy. Ary eo koa Jeremia tamin'ny olona rehetra sy tamin'ny vehivavy rehetra. Menoa ny tenin'i Jehovah ary Joda rehetra izay ety amin'ny tany Egipta. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Ianareo sy ny vadinareo samy niteny tamin'ny vavanareo sady nanatanteraka tamin'ny tananareo ka nanao hoe hanefa tokoa izay nivoadina izahay ka handoro didin-kazo manitra ho an'ny mpanjaka vavy ny lanitra sy anidina fanatitra hidina ho azy. Eny efainareo tokoa ny voadinareo sady ataonareo tanteraka. Koa enoinareo ny tenin'ny Jehovah, ry Joda rehetra izay monina aty amin'ny tany Egipta. Indro aho efa nihinina tamin'ny anarako lehibe ho Jehovah, fa tsy ho tonohy ny vavan'ny lehilahy amin'ny Joda eran'ny tany Egipta intsony ny anarako hoe raha velona koa Jehovah Tompo. Indro miambina anareo hahatonga loza fa tsy soa, ary ny lehilahy rehetra amin'ny Joda izay ety amin'ny tany Egipta dia ho ringa ny sabatra sy ny mosary mandra-pahalany rehetra. Ary izay afa mandositra ny sabatra dia ho tafaverina avy ety amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tanin'ny Joda, ho vitsy foana ny fireny. Ary ny sisa amin'ny Joda rehetra izay makany amin'ny tany Egipta hivahiny any dia hafantatra izay ho teny na izao na ho izy. Ary izao ny famantarana ho anareo ho Jehovah, fa ho valiko eto amin'ity tany ity anareo, mba hahafantaranareo fa totoko ny teniko hahatonga loza aminareo. Izao no lazain'i Jehovah, indro Farao Hofra mpanjakan'i Egipta hatolotra eo an-tanan'ny fahavalony sy eo an-tanany izay mitady ny ainy, toy ny efa nanolorako ny Zedika mpanjakan'ny Joda eo an-tanan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna izay fahavalony mitady ny ainy. Ray masino, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa nananatra ny tokony hibebahan'ny Joda i Jeremia mpaminany mba hialany amin'ny lalan'ny ratsy sy ny fanaony ratsy fanaony dia tsy niaino nefa ny Joda, fa nanohy ny fanaony ratsiny ihany sy ny lalan'ny ratsiny ihany. Ary tsy vitany hoe tsy niaino izy, fa nitady vahaolana tamin'ny herin'ny tenany izy, nitady vahaolana tamin'ny kajikajy politikany izy. Jeremia mpaminany dia niteny manao hoe rehefa tsy mibebaka ianareo, tsy miala amin'ny lalan'ny ratsy nareo dia ho avy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna, andrava ny tanàna mba hampiverina anareo amin'Andriamanitra, no antony anaovan'Andriamanitra an'izany, ary ho babo mandritra ny 70 taona ianareo. Jeremia toko fahaefatra amby roapolo, fahadimy amby roapolo. Dia nanoloana izany faminanian'i Jeremia izany dia tsy niova ny olona, ary nitady hevitra izy hoe andao andositra ho an'i Egipta. Andao andositra ho an'i Egipta, fa ho avy zany ny Babilônianina. Dia nisy vondron'olona vitsivitsy, indrindra ireo nanam-pahaizana, indrindra ireo natanjatanjaka dia nandositra nakany Egipta. Jeremia efa niteny nafatra manao hoe aleo ekena ny kapok'Andriamanitra, ekeo ny fandaharan'Andriamanitra ho fantsiana, aleo tsy mandositra makany Egipta, fa aleo makany ho babo ny Babilônianina, dia manaraka ny fandaharan'Andriamanitra ny amin'ny hoe 70 taona ho babo. Nisy ireo tsy nanaiky hoe tsy fahafatesana ny any Babilôna, dia Jeremia miteny hoe tsia
tsy maty ianareo raha maka ny babilôna ho andevo any babilôna hitondra ny mafy any babilôna fa izao afaka fitopolo taona de hiverina fa raha mandositra maka any Egipta kosa ianareo tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny any Egipta fa izao raha maka any Egipta ianareo de tsy akasitrahan'Andriamanitra zany de nikiry any ny apahany vitsivitsy na ny maromaro tamin'ny Joda de nandositra nakany Egipta ary ny raha de izao nitereny izy ireo niaraka taminy nakany Egipta Jeremia mpaminany ary de maty maritiora-tany mo Jeremia rehefa nandositra tany Egipta hiala amin'ny fahatezeran'Andriamanitra reto jiosy vitsivitsy reto Joda vitsivitsy de nonina tany Egipta tany tsy de mafy loatra ny fanimpona tahaka izay nitranga tamin'ny tany Babilôna fa izao nanompo sampy tany Egipta ireo nandositra tany Egipta io teneny Jeremia amin'ny andininy fa 5 ny tapany faefatra io manao hoe nandoro didikazo manitra ho an'ny mpanjaka vaviny lanitra sy anidina fanatitra idina ho azy zany hoe tsy vitany hoe nandany sitrapon'Andriamanitra fa niankina tamin'ny kajikajy politika ny reto apahany tamin'ny Jody reto fa nanompo sampy mihitsy koa niala tamin'ny finoana de hoe Andriamanitra manao hoe tsisy ho tafaverina any Egipta any Joda any tanyrazana itsonareo afa-tsy vitsy foana ary oringany sabatra sy ny misary aty Egipta nitoy ny tantara de nanamarina zany faminaniany Jeremia zany fa nitafiany Nebokadnezara Egipta ary tsy nataony nisy niangana reo jiosy nareo fokony Joda nandositra nakany Egipta navako malala inona no evi-panahy tiany Jeremia ampianarina atsika ny voalohany de izao ilaina rehefa ao anatin'ny fibebahana isika de mamonjy atsika Andriamanitra ary mila eketsika koa ny fanotsiana Andriamanitra nikapoka ny zanak'Israely Andriamanitra satria naditra izy fa izao ilaina ny anekena izay fanotsiana izay tokony ho nanaraka ny tenin'ny Jeremia mpaminany ka nanaiky ny fanotsian'Andriamanitra ho babitany Babilôna ny Joda ny zanak'Israely aty amin'ny fanjakana atsimo fa tsy nanaiky an'izay izy mbola nitohizany ihany ny didony sy ny amafisandony de lasa izy nakany Egipta indray afaka malala Andriamanitra fitiavana fa Andriamanitra tsy mahazaka faharatsiana Andriamanitra tsy mahazaka ny faharatsiana sy ny fialana amin'ny didiny de mananatra izy ampolo taonany antaonany maro no efa nananaran'Andriamanitra nandefasan'Andriamanitra mpaminany nandefasan'Andriamanitra iraka nandefasan'Andriamanitra mpanompo nananatra ny Joda ary hatramin'ny farany de niala nenin'Andriamanitra saingy tsy niova izy mafiatoka araka ny tenin'ny bokin'ny Exodosy firenena mafiatoka be didony Joda ny zanak'Israely tian'Andriamanitra izy saingy ny antony fananaran'Andriamanitra de mba hananana zanaka endry afaka malala fotoanany karemy isika de engany tsy anamafy ny fotsika na anamafy ny fieritreretantsika tsy haino tsy andinika ny sitrapon'Andriamanitra misy fotoana afaka malala mila eketsika ny fanotsian'Andriamanitra marary ny fanotsian'Andriamanitra satria niala tamin'Andriamanitra isika de izao mila eketsika iny tompo zay zany nanota taminao ny firenena nanota taminao ny fiarahamony nanota taminao zahay de ekena izany ray maka Davida nafarany tompo manao hoe zao ry Davida azy isaina ny miaramilanao Davida zany netany kafanampo satria tonga atao amin'ny tapony firenena de nanisa ny vahoaka sy ny miaramila de hoy ny tompo taminy aza isainao ny antony nandraran'ny tompo any Davida tsy anisa ny vahoaka sy ny miaramila de mba tsy hatonga ny Davida ireare ka hevitra fa no ny abetsahany vata miaramilany no nazahoany voninahitra nanapandresy azy
tsy ny atotanisa akory ny tsy tian'andriamanitra fa ny hevitry ilay atotanisa ka aprearean'ny davida na tonga an'andriamanitra ny teny tamin'ny davida ndray maka manao hoe azy isaina mijanona am'izao ihany fa raha vao isainao io de zao no atsainao hoe ay manana vata miaramila be de be amin'ny joda manana vata miaramila be de be amin'ny efraima manana vata miaramila be de be amin'ny gady ay reo ny nampandresy ay reo ny tanjako fa tsy andriamanitra itso no zany de zao apreareanao ny fahafantaranao ny isan'ireo ary ampanadino anao fa andriamanitra ny nampandresy anao tamin'ny ady fa tsy ny vata miaramilanao tsy ny isan'ny vahoakanao tsy ny isan'ny soavalinao tsy ny isan'ny fitaovany eo am-pelantananao tsy zay ny namparesy anao nampandresy anao fa andriamanitra kanjo nanaraka nanao ny didony ihany davida mpanjaka de nanisan'ny vata miaramila izy tezitra andriamanitra ary nanome safidy any davida manao hoe inona ny tianao anasasiko anao de zao mivaly tenin'ny davida tamin'ireo safidy nasain'andriamanitra nataony de mivaly tenin'ny davida manao hoe nanota taminao zahay andriamanitra ka izao aleonay tsy ny tanany fahavalo fa aleonay ny tananao andriamanitra no mikapoka anay ekenay fa diso zahay fa aleo re mba ny tananao de ny tanany famindrampo fa tsy ny tanany fahavalo afaka malala misy fotoana rehefa miala amy sitrapon'andriamanitra isika dia misy fotoana aneketsika ny fananaran'andriamanitra misy zavatsarotra ndrandray avelan'andriamanitra lalovantsika satria niala tamin'ny didiny isika satria tsy ny aino isika de zao ny tanan'andriamanitra tanana famindrampo de mila eketsika reny fanotsian'andriamanitra ireny fa ny fanotsian'andriamanitra ny tanan'andriamanitra tanam-pitiavana ary manasitrana atsika ndray rehefa feo araka ny teny mandrakariva manao hoe izany mikapoka de zany manitsy zany no mitsabo araka ny teniny tamin'ny Isaiah-paminany manao hoe ndray mpimaso monja angenina avozako anao de amerinainao ndray ary dia ny tompony mamerina ny zanak'Israely ndray 70 taona teoria revako malala hotsika manao hoe ity bokyny Jeremia 4:7 ty de mampianatra atsika anaiky ny fananaran'andriamanitra ino sy atoky fa ny fananaran'andriamanitra na de mafy aza de fanasitranana ary zaka atsika ihany fa ny faharoa revako malala zay aseho nyty Jeremia 4:7 ty de zao vao maika manimba ny kajikajy politika tsy manasitrana atsika ny kajikajytsika manoloana ny fanotsian'andriamanitra ny planin'andriamanitra de ny tsabo ny fanahy zanak'Israely mandritra ny fidipolona taona tany Egipta saingy nisy kosa reo tsy nanaiky an'izay mihitsy de nitady lalanafa rehefa manota ny olona revako malala de mandrakariva mitady vahaolana maikamaika tahak'izay mitranga tany Egipta izy tsaroantsika amboky ny Genesis 3 andriamanitra nanafatra manao hoe ny azo rehetra eo am'sa de azo hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa de aza hinanana kanjo no an'ny olombelona lay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nodikain'ny olombelona ihany lay didin'andriamanitra ary rehefa nodikain'ny olombelona lay didin'andriamanitra no an'ny any lay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de io filaza ny bokyny Genesis azy dia ny tanjaka izy mivady de avako malala rehefa nanota ny olona de mitondra henatra ho azy ny fahotana ny ota tsy mitondra voninahitra na inona afetsen'ny olona na inona fahaizan'ny olona manafina ny zany de zao henatra mandrakariva eo anatren'andriamanitra ny fahotana ary de ny hery an'andriamanitra ny olombelona nandrean'i Jehovah nitsangatsangana atao am'sa izy ny bokyny Genesis de ny hery an'andriamanitra izy de hoe andriamanitra no aninareo nga ny azo farana ny tsara sy ny ratsy ny tomihery ianareo inona mampihery ianareo de hoy ray lehilahy manao hoe menatra anao zahay satria nitanjaka ka de ny hery nitanjaka no mihenatra noho ny fahotana ry avako malala ny fahotana de nahatonga henatra ny fahotana de mahatonga henatra sy fahafahambaraka ho an'ny olona
rehefa manota ny olona de nivokatra ny fahotana de enatra sy fahafaham-baraka de ina nataon'olombelona hoy ny filaza ny bokyny genesisy azy hoe de nanjaitra akanjo na ravina viavy ny olombelona rehefa manota ny olombelona de nandraitsy akanjo na ravina viavy izy hanakona ny enatra inona mory avako malala midikany hoe akanjo na ravina viavy inona moa zay vitan'izay ravina viavy tsy manjaitra foana visan'andro de ho maina tsy inona ny tako kenatra vitan'zay ravina viavy tsy mahavita ininona zany zara tsy mahavita na ininona na inona akory zany de rehefa nahita ny olombelon'Andriamanitra ny fahasahiranan'ny olombelona nanjaitra akanjo ravina viavy anakonany ny enatrany de nalahelo Andriamanitra nalahelo Andriamanitra ary hoy ny bokyny genesisy amin'ny 1:20 ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho any Adama sy ny vadiny ka napy akanjo azy rehefa nanota ny olona ry afako malala de mandrakariva mitady akanjo na raviavy izy rehefa manota izy de zao makakajikajy moramora izy anafena ny enatrany tahaka izay nataony ny zanak'Israely nandositra tany Egipta ny kajikajy isan-karazany te hiala am'lay valiny le vokatry le ota de manao kajikajy kely de mandositra makany Egipta i Adama sy Eva moa eto de nakakanjo ravina viavy ary de fomba ny mpanota mandrakariva zany rehefa manototsika mandrakariva de zao manamary tena kely ka za mbola nanao kely an'izao ka fa nanino ianao ntsirano ka za tara kely fa za nisy taksipety a fa nanino ntsirano ka somary le ankonao kely ko nanao an'izao ka za mbola mandaingandainga kely ataoko hoe kely satria hoarina am'lay ravina viavy midifidify atsy hanakonana lay enatra mitady fanamarina tena zay nidikan'lay akanjo ravina viavy mitady lalana ialana amin'ny fahatezerin'Andriamanitra zay nidikan'lay nandositra tany Egipta mitady lalana zay hiarova tena manoloana n'lay enatra vokatry ny fahotana zay nidikan'lay akanjo na ravina viavy zay nidikan'lay fanotsirana tany Egipta amin'ity Jeremia ity saingy zao ry avako malala hoy ny bokyny genesisy manao hoe de indro Andriamanitra onena ka napy akanjo hoditra ny olombelona alay fisaretsaina ny elanelan'ny ravikazo sy ny akanjo hoditra alay fisaratsaina ny elanelan'ny hoe ravina viavy sy ny blouson cuir na ny akanjo cuir aiza ny elanelany zany nalahelo Andriamanitra nahita ny enatry ny olona vokatry ny fitanjahany de Andriamanitra ny napy akanjo azy Andriamanitra ndray ny mbola nisahirana nanjaitra napy akanjo ny olombelona tsy zakan'Andriamanitra nahita ny olombelona menatra vokatry ny fahotana tsy zakan'Andriamanitra nahita ny olombelona hafa baraka vokatry ny fahotana tsy zakan'Andriamanitra ny mahita ny zavaboariny potiky ny enatry ny fahotana de napy akanjo hoditra azy izy 1:20 fa izao rehefa malala mamperitreritra rehefa nalain'Andriamanitra ny akanjo hoditra ahoana moa no fomba ny azahoana ny hoditry ny biby io tsy azo ny hoditry ny biby raha tsy maty lay biby zany hoe nisy biby zany ny sorona zany vo afa-kenatry ny fahotana ny olombelona any amin'ny bokyny Genesisy 2:7 de efa maneho fa tsy afa-kenatra ny olombelona raha tsisy raha latsaka iza moa lay tandindon'lay biby nanakana-lay akanjo hoditra Jesosy Kristy tompony tiana lazaina Jesosy Kristy tompony tiana lazaina zay ny mahatonga ny Paoly mampiasa ny teny hoe hitafio Jesosy Kristy tompo satria io sarin'lay Genesisy 2:7 Andriamanitra ny nanafy akanjo hoditra atsika nisy raha latsaka nisy sorona tsy iza jekory fa Jesosy tandindon'ny Jesosy pelo lalana ny Jesosy lay akanjo hoditra lay ran'lay biby mba hanavotana atsika hanasana atsika mba tsy hatonga atsika ho afa baraka ka mahatonga atsika iselanelana amin'Andriamanitra iery an'Andriamanitra de raha ampiakanjon'Andriamanitra akanjo hoditra ny olona ry havako malala mila ajantsika zany kajikajitsika eo anatrehan'Andriamanitra itsika midifidify mandositra an'Andriamanitra misy ny olona amin'ny anjary ho tsy handray mihitsy raha tsy efa mba milamindamina kely ty fiainako ty manino ianao ny tsy miango za ohatra mbola tsy milamina kely le fiainako manino ianao ny tsy mandray ka za mbola ohatra tsy ry havako malala tsy ny fanosirana an'Andriamanitra ny vahaolana
fa ny fanekena ho ahitsin'andriamanitra, ny fanekena orakofan'andriamanitra ny akanjo tsara indrindra te Jesosy Kristy tompo. Hoy Paoly hoe izay natobatisa ho an'i Kristy de mitafy an'i Kristy. Andriamanitra tsy manala-paraky ny aza na inona fahotana sy na inona eloka nataonao de zao Andriamanitra mampitafy anao an' Jesosy. Ary am'izao karemy zao de zao manao antsoava Andriamanitra, te hanitsy anao izy, te handrakotra antsika ny fitahiny izy, te hampahery antsika izy, ary te hanafy voninahitra atsika. Tsy zakan'Andriamanitra ny mahita atsika mitanjaka vokatry ny fahotana, tsy akasitrahan'Andriamanitra ny mahita atsika menatra noho ny fahotana, de vonin'Andriamanitra am'izao karemy zao ampiakanjo anao akanjo hoditra. De lay Jesosy Kristy tompo, vonin'Andriamanitra handrakotra anao an' Jesosy Kristy tompo, de hiariary ny voninahitra izay atafiny anao ka tsy ho menatra ianao manatona an'Andriamanitra fa hijoro. Zay avako malala ny tompony hanafy hery anao, hijoronao ao anatin'ny fahamasinany mandrakariva. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa ianao lay mamonjy anay. Manafatra anay ianao mba hialanay amin'ny fahatokisa-tenanay, amin'ny kajikajinay, amin'ny fanamarina tenanay, amin'ny fanamarinanay ny fahadisoanay eo anatrehanao aza. Ndraindraiky ho aza manafatra anay anao mba tsy handositra anao, tsy hiataka anao, fa manaiky ho diovinao, manaiky ho sasanao, manaiky ho tefenao, manaiky ho anarinao. Tompo, am'izao fotoana ny karemy zao akatoky ny Pasika. Tserovanay an'ilay Jesosy zanakao natafinao anay, nanadiovanao anay. Amarino izay tompo, amasino izay tompo, taio izay tompo, ny fanahinao masina nadio ny fonay, ny madio am-po ihany no mahitanao. Diovy ny fonay tompo, ho tianao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Diovy ny fonay ho tia ny namanay tahaka ny tenanay. Diovy ny fanahinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, afaka hitafa hiresaka aminao Andriamanitra amin'ny fiainanay isan'andro. Anjako amin'ny tokantranonay sy ny asan'ny tananay eny ny fahasoavanao. Jereo ny firenenay, jereo ny zanakay, jereo ny mpiray tanindrazana aminay, jereo izao tontolo izao zay mifanaritaky ny ady lahy sy ny fitiavan-tena. Mety eza mango tompo, aza ela fizahatoetra ianao, fa jereo amin'ny famindramponao ny tanindrazanay. Ialan'ny fantrana, ialanay amin'ny akamona, ialanay amin'ny fifampitsarana, fa tao am'izay am'izao karemy akatoky ny Pasika izao mba handray ianao. De mametraka raha teo izay ity herinandro masina ho avy ity mba hamanginao tokantrano tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.